Tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra amin'ny fifaliana lehibe indray no era-banantsika rehetrarehetra zay tonga eto androany a miaraka aminay anatin'izao fandarana vavaka fiambenana zay rano amin'ny fandarana andramoka izaho a ny akiradio a mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana de ny groupe zay maharesy a de miarabantsika rehetrarehetra zay tonga eto a amin'izao andro efa alinalina izao indray a hiaraka eto indray tsika tahaka ny mahazatra anatanteraka an'ity fandarantsika ity a izay fampahirizantsika eto a amin'izao alina izao de miarabantsika tsirairay avy zay tratrantso tonga soa eto androany a raha androany no vao tonga eto de teteny anao hoe tsy tongatonga fotsiny teto anao fa misy raha ilany tompo anao ka raha azonao atao de azavadika aloha ny telefônina fa mianoa aloha hatramin'ny farany raha manam-potoana ianao satria mety ao anatin'izao fandarana zao misy afatr'Andriamanitra tiany anao ka de mahareta mijery hatramin'ny farany adin'ilay sasany mahery moa tsika niaraka eto androany de matoka fa ao anatin'izany misy hira, misy vavaka, misy toriteny, misy famelabelarana ny toriteny de matoka fa misy anjaranao a ho voarainao a ao anatin'izany ko de tahiny tompo sika rehetrarehetra miarabantsika manokana ary naiza naiza misy anao a de teteny aminao hoe tonga soa ianao a ho antsika rehetrarehetra ty a naiza naiza toerana misy anao a de raisina tanandroa ianao na avaiza na avaiza fahasoavan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy ko de mahareta hatramin'ny farany fa faly zay mahita anareo eto a faly zay ary zay koa mino fa hitondra fifaliana ho anareo a ny asan'Andriamanitra zay atao eto a ny tenin'Andriamanitra zay a ho zaraina eto ko de tahiny tompo ary isika tsirairay avy a ianareo zay fampankety kosa de arabaina ihany koa ary faly zay mahita androany ranabaviana ny hitako niditra voalohany teto androany a mino fa tsy diso a de tonga soa ianao a de ny fiadanany tompony eo aminao ho tahina manokana ane ianao a amin'ny fidiranao voalohany teto a tamin'ity androany ity de ny manodidina anao mihitsy no karakarain'Andriamanitra iboboky any loharampitahina sy fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. De tahiny tompo a ranabaviaina, tahiny tompo a ranabavy Sandolana narakaraka azy tao a Erikaraka Mamy Sirandry, tahiny Jesosy a anabavy Lina ary ty zanay de Madagasikara de tahiny tompo ihany koa i Tojo Mikaela, Mama Valitina, Kadaka, Tsiry Amboaramiel, Lantony Rina, Koda Leonie, Mamy Sirandry efa narabaiko teo, ao ihany koa ranabavy Roly, hitako koa Roly Anisa, Mama Valitina, Sandola, Nambinitso Makirina, Ranoroso Olga, Bert Sava, Tina Rakoto Arzaka, Nirina Rodriguez, tahiny Jesosy a Mampionina, Ando Andry, Felana Rakoto, Angelina Angela, tonga soa ihany koa de ao ihany koa i Razana Monika, Mami Soameva, fambeazana fitahina, Yama, Aingonirina Andrinasolo, tonga soa Suzelle, de tonga soa ihany koa i Aingonirina, alleluia. De kotry kamaradin'i Jesosy tonga soa Fleur, ao ihany koa i Verselina, de ao ihany koa i Natasha Kaira, ohatry ny fitako teto zanarana zany taloha raha tsy diso aza olona mitovy, de Moni tonga soa ihany koa, tahiny tompo a isika rehetrarehetra faly mahita anareo a de tsara ianao nahita ny voalohany fa ny tena tsara indrindra mahita ny fiafarany a mandre ny afatra rehetrarehetra ka de maharita hatramin'ny farany a isika rehetrarehetra androantsika hiaraka amin'ny ranabavisika Kadaka ny vavaka fanombohana eto androany maman'ny Lino de ho tahiny tompo ane ranabavy Kadaka izy nitondra ambavaka ny fandarantsika de avy eo fity a amentina ny toriteny a amin'ny teny frantsay tamin'ny sabata sy omaly ihany koa de hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto olona vaovao be mihitsy a
dia surprise antsika izy nitondra ny tenin'andriamanitra eto androany a dia nivavaka firenena androany a dia raha navavatsika sondolabatsy a koety tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra mino afa efa vonimbonina daholo le isika dia andao avy hatrany ary a hiaraka amin'ny ranabavikadaka isika ao anatin'ny vavaka fanombohana tahiny tompo a ranabavikadaka anao ny fitenenana tahiny tompo pastera tahiny tompo atsika rehetra manaraka izao vavaka fiambenana izao indray hiara hivavaka sika tompoko raha inay be fitiavana misaotra mitera mankalaza ny narinao izay satria dia lehibe tokoa ny fitiavanao anay tompo ray anay an-danitro nitahinao nirovanao izahay tamin'iny tontolonandro iny ary natratrora fotoana izao indray tompo noho ny fitiavanao anay tsiraray avy izany ankehitriny izay Jesosy eo dia apetraka eo ampelantananao tompo izao fotoam-bavaka ataonao eto izao ny toriteny izany tompo na ny vavaka izany tompo ray izany an-danitro indrindra ny fampianarana hoentin'ny pastera tompo engana izomanitro mba hiditra ao anatin'ny fonay tsiraray avy Jesosy ray ny malalo azaveranao misy ala eto izay raha sy voatorotoro ny fonay tompo resy lahatra izay Jesosy eo fa ianao reny ihany zomanitra ny rainay izay taonay rainay izay any an-danitra tompo ray ny malalo ao kory ianao manay izay matiny mbola fisalasalana amin'izao fotoana izao Jesosy ray ny malalo anao any petsika ny fony izy ireo tsiraray avy Jesosy eo tahinao izy ireo tompo mba nantona anao Jesosy azaveranao very amin'izao fiainana mandalo eto izao Jesosy ray ny malalo ary ny connexion anay koa mitialiny ity Jesosy apetraka ampelantananao tompo engany ny asany devoly izay hitanao ka manelingelina anay tsiraray avy Jesosy roana amin'ny narinao Jesosy zany fa ianao reriany ny manjaka ao anatinay ianao reriany ny rainay izay reny danitra Jesosy ka efa vanay eto raha izany an-danitra misaotra noho ny fitiavanao anay Jesosy eo fa raha dia tao aza ny zavatra nampalelovanay say mampaly anao Jesosy ianao dia tianay manjaka riva ianao ary tsy mamelanay ianao Jesosy satria tianay ianao raha izany an-danitra misaotra noho ny fitiavanao anay izay raha izany an-danitra misaotra anao izay fa nitantaninao ny vimbinao tamin'iny taona lasa iny tompo raha dia tao aza zomanitra ny zavatra rehetra izay ny famaofaona ny aretina zany Jesosy io navahanao izay satria onjikelinao Jesosy navahanao tamin'ny maro rehetra izay namenao fahasalamana izay Jesosy io ary natratra izao taona vaovao izao indray tompo apetraka ampelantananao ty taona ty tompo ho taona fahasoavanao anay tsiraray Jesosy ka indrindra zomanitra ny fanatonanao anatreanao Jesosy ary zaveranao hivery lalana izay Jesosy fa ampitsanganao trano izay ampijoronao Jesosy raha misy olona mbola te hisalasala Jesosy ianao ny hitarika azy ireo tsiraray avy anetsiketsika ny fony izy ireo Jesosy eo misaotra indrindra raha izany an-danitra lehibe tokoa ny fitiavanao anay maro ny zavatra tianay angatany atreanao nefa tsy voatony vavanay Jesosy eo apetraka ampelantananao izany rehetra izany Jesosy eo misaotra raha inay malalo alleluia amen. Je vais vous faire le résumé en français du sermon du sabbat 1er janvier 2022 qui nous a été partagé par Pasteur Jade. Le verset que nous allons lire se trouve dans Genèse chapitre 6 versets 5 à 6. Genèse chapitre 6 versets 5 à 6. Au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Amen. À ce moment-là, les gens, ils étaient mauvais et ils faisaient tout ce qui mettait Dieu en colère. Ils faisaient ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Mais Noé seul plaisait à Dieu. Et Dieu n'a pas regretté d'avoir fait Noé parce qu'il ne faisait pas ce qui déplaisait à Dieu. Quand Dieu regarde les autres personnes sur la terre, il se dit « Ah, j'aurais pas dû créer ces gens-là. » Mais quand il a regardé Noé, il se dit « Ah, heureusement que j'ai créé Noé. » Voir Noé lui fait plaisir. Quand Dieu te regarde toi, comment est-ce qu'il se sent? Comment est-ce qu'il est? Est-ce que Dieu il est en colère quand il te voit? Ou est-ce que ça lui fait plaisir de te voir? Est-ce que ça lui plaît de voir tes actions chaque jour? Ce qui a plu à Dieu en Noé, ça se trouve dans Genèse chapitre 6 versets 8 à 9. Genèse chapitre 6 versets 8 à 9, au nom de Jésus. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps.
Noé marchait avec Dieu. Amen. Noé, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de Jéhovah parce qu'il était juste et il marchait droit. Si tu veux plaire à Dieu, accomplis sa volonté et vis dans la vérité. Marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas juste faire une petite balade, puis ensuite l'un part à gauche et l'autre part à droite, et puis après ils s'en vont. Mais marcher avec Dieu, c'est le suivre n'importe où il va. Quand il va à gauche, tu le suis. Quand il va à droite, tu le suis. Quand il te demande de faire quelque chose, tu obéis. Et quand il te dit de ne pas faire quelque chose, tu obéis aussi. Toutes ces instructions, tu les suis sans discuter. Quand quelqu'un suit Dieu, quelqu'un qui suit Dieu, quand Dieu lui dit quelque chose, il ne discute pas. Mais cette personne lui obéit juste. Noé, il a suivi les commandements de Dieu à la lettre, comme un enfant. Dans le verset 14 à 15, on lit au nom de Jésus, Dieu lui a dit, « Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. » Voilà les instructions que Dieu il a données à Noé. La hauteur, la longueur, la largeur, etc. Et dans le verset 22, on lit au nom de Jésus, « C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Amen. C'est ça marcher avec Dieu. C'est faire comme ce que Noé il a fait, obéir. Noé il n'a pas débattu sur la hauteur de l'arche ni la taille. Il n'a pas dit 30 coudées de hauteur. C'est pas un peu trop? Non, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire, hein, Jéhovah. Moi, je pense qu'il faudrait faire plus petit. Voilà. 30 coudées, c'est 135 mètres. Si Noé, il avait fait plus petit, les choses hautes, les animaux longs ne pourraient pas rentrer dans l'arche. Il n'y aurait pas assez de place pour eux. Mais quand Dieu lui a dit 30 coudées, Noé, il n'a pas fait 29 coudées ou 31 coudées. Il a fait 30 coudées. Mais si tu obéis au commandement, mais que tu fais toujours à peu près, en fait, si tu fais pas comme Noé, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas faire un à peu près quand on obéit à Dieu. Fais comme Noé, obéis aux instructions le plus précisément possible. L'obéissance à Dieu, ça nous fait vivre. Alléluia. Nous allons lire Genèse, chapitre 7, verset 23, au nom de Jésus. Genèse, chapitre 7, verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Amen. Donc ici, puisque Noé il a obéi à Dieu, il a été protégé du déluge. Mais le reste qui était dehors, les personnes qui ne voulaient pas rentrer, ils ont péri. Ils ont péri à l'extérieur. Viens dans l'arche. Jésus, c'est l'arche. Et l'arche aussi, c'est les lois de Dieu. Respecte les lois de Dieu et entre dans l'arche. Si tu entres dans l'arche, tu seras protégé du déluge. Il n'y aura pas de danger qui va t'arriver. Noé, même si à l'extérieur l'eau montait, il ne s'en est pas préoccupé. Il n'a pas regardé à l'extérieur. Toi, cours vers l'arche pour que tu sois protégé. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du sabbat 1er janvier 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vais vous faire avec grand plaisir le résumé en français du sermon du lundi 3 janvier 2022 que je vous ai moi-même partagé. Le verset que nous allons lire se trouve dans 1 Samuel chapitre 26 versets 19 à 24. 1 Samuel chapitre 26 versets 19 à 24. Au nom de Jésus. Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et
j'ai fait une grande faute. Amen. On va déjà s'arrêter ici au verset 21. Ici, la vie de Saül était livrée entre les mains de David. David, il avait donc eu l'occasion de tuer Saül, parce que Saül, à ce moment-là, il ne pouvait plus rien faire. Et quand David et Saül se sont rencontrés, David, il s'est rabaissé en se comparant à une puce. Et il a dit qu'on le chasse comme on chasse une perdrix dans les montagnes. Ce qui veut dire par là, c'est que Saül, il a ramené toute son armée avec lui pour aller chercher David, pour attraper David, alors que David, c'est juste une personne comme une autre. C'est juste quelqu'un qui a servi Saül. C'est ça qu'il dit. Apprends toi aussi à avoir un cœur plein d'humilité. Et une chose aussi, même si tu es comme une puce, même si tu es insignifiant, si la main de Dieu te protège, rien ne peut t'atteindre. Comme Dieu il a fait avec David. Même si toute une armée a poursuivi David, elle n'a pas réussi à l'attraper. Mais c'est David lui-même qui a attrapé le chef de l'armée, Saül. Alléluia. Quand il y a des moments où des gens nous persécutent, on se dit directement « Dieu m'a abandonné ». Mais ce n'est pas en regardant les preuves que tu traverses que tu vas pouvoir mesurer l'amour que Dieu il a pour toi. Mais c'est quand tu auras gagné contre tes ennemis et que tu auras triomphé de ton combat que tu peux essayer de mesurer l'amour que Dieu il a pour toi. Et la première chose à faire aussi quand tu traverses une épreuve, c'est de remercier Dieu déjà. Même si tu ne sais pas pourquoi ces épreuves arrivent vers toi, glorifie-le. David il a dit à Saül, si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Ça veut dire, gloire à Dieu, peu importe ce qu'il fait. Glorifie Dieu à tout moment. Glorifie Dieu, peu importe ce qu'il fait dans ta vie. Ici, Saül, il a poursuivi David pour le tuer. Mais David, il a dit que même si c'est ça, si c'est Dieu qui a poussé Saül à venir le chercher pour le tuer, qu'on offre des offrandes à Dieu. Même si Dieu envoie quelqu'un pour me tuer, dit David, je vais toujours le louer. On doit avoir ce même caractère. On doit toujours louer Dieu, peu importe ce qui nous arrive. Et dans cette histoire, au final, Saül, il s'est repenti auprès de David. Il a dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Alléluia. Mais avant tout ça, quand David, il avait eu l'occasion de tuer Saül, Dieu, il voulait déjà tester David pour savoir comment il allait réagir si son ennemi s'était retrouvé entre ses mains. Si ça avait été nous, si la personne qui a voulu nous tuer depuis longtemps se retrouvait sans défense, si on avait eu l'occasion de tuer cette personne, on aurait déjà notre couteau à la main. On lui aurait déjà dit, il y a une expression en malgache qui dit « à toi l'aller, mais à moi le retour », pour dire tu m'as fait du mal hier, mais aujourd'hui, c'est à mon tour de te faire du mal. Maintenant je t'ai, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais ne fais pas ça si tu te retrouves dans cette situation avec ton ennemi. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Dans le verset 23 à 24, on lit « L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Amen. » David il s'est dit que, puisqu'il a laissé la vie sauve à Saül, il allait en profiter pour demander quelque chose en retour de la part de Dieu, parce qu'il a fait une bonne action, et ce n'est pas n'importe quelle bonne action. Il a laissé la vie sauve à Saül, et donc il a demandé à Dieu, en retour de le délivrer de toute angoisse. Alléluia. Toi aussi tu peux demander ça à Dieu si tu sais pardonner. Dieu te pardonnera. Dieu t'a dit de pardonner ton prochain comme on t'a pardonné. Ce n'est pas la mort si tu t'abaisses, si tu fais l'effort de t'abaisser. Parce que si tu fais cet effort-là, Dieu il va t'élever. Dans le verset 25, David il a été béni. On lit au nom de Jésus. Saül dit à David, sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Alléluia. David il a été béni pour l'action qu'il a faite. Et la bénédiction en plus, elle est sortie de la bouche de son ennemi. Voilà ce qu'il a reçu après avoir décidé de ne pas tuer Saül. Toi aussi, aie un cœur pur. Ne souhaite pas le malheur des autres, mais prie pour eux.
pardonne ceux qui t'ont fait du mal parce que ta récompense sera grande à ce moment-là. David, peu importe ce qui lui arrive, dans toutes les épreuves qu'il a traversées après, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a fortifié, il lui a donné la victoire parce que le cœur de David plaisait à Dieu à tout moment. Alléluia! Voilà pour le résumé en français du sermon du lundi 3 janvier 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mankasitraka anizy amin'ny rahavavitsika izay nitonany fotoana teto tamin'ny voalohany teo a. Misaotra betsaka andranabavitsika kadaka malala tamin'ny vavaka fanomboana matsiro mamy a. Andriamanitra ne hamaly fitianao ranabavy a, dia Andriamanitra hitasy tantana anao hatrany hatrany a amin'ny adidy aman'andraikitra izay ataonao a, dia ampitombo anao isan'andro isan'andro izy. Misaotra fa dia mamy ny vavaka, matsiro ny vavaka, misaotra ranabavy kadaka malala. Alleluia. Dia misaotra ny fitikotsika tao anatin'izay fampitiana toro-teny izay fa dia tena efa lasa tena tsy maintsy ilaina moa ny fandarana kely ataonao a, ny asan'Andriamanitra ataonao satria dia misy olona mahazo aina mihitsy eto maheno a hoe aifa izany ny resahanao mary iny a, dia isaorantsika an'Andriamanitra. Alleluia. Ao misy olona miara-miasa amiko, mahita anahy eo foana izy isan'andro tsy fantany izy zary teneniko fa zao efa lasa fantany ay resaka fivavahana kay a no resahany rado isan'andro isan'andro eo. Misaotra fity a, dia Andriamanitra ampitombo anao, Jesosy hitany fiainanao a, dia mahereza foana hanome fotoananao foana ny Andriamanitra fa hanao manao an'ilay asan'Andriamanitra izay mahatery dia mahatery anao tokoa. Andriamanitra mahaly fity antsika tsirairay avy. Mankasitraka anareo ihany koa afankasitrahana fa fankasitrahanareo a dia mampitombo a an'izy ireo a, mampahery azy ireo a mpanaovana ny asan'Andriamanitra. Dia misaotra satria nareo koa zany dia manao asan'Andriamanitra. Dia mankasitraka misy mbola tsy voaravako a, Tery Ralibenja, Aimé Manampitsoa, Naël, Soame fanarabaiko teo a, Kodenela, Tainy Jesosy, Jonathan, Falra Heritovo, Fambiazana Fitahiana, manaona ny jiro sy rano any amintsika any fa dia teo mihitsy mahita namana mitaraina mafy mihitsy e, tena mafy dia mafy mihitsy zao jiro sy rano any amintsika ao zao a. Maherezy nareo a, Angela io, Tainy Jesosy, izy koa mbola sy narabaiko, sy izay rehefa narabaiko, Jules Vevre Andriamananjara, Natalina Marie Charline, Maniko, Falra Heritovo, Finitso, Aimé Manampitsoa, Preta, Niaina Mahenisoa, zany mbola tsy narabaiko teo daholo a, tonga taty Arindrina, Ajasika Patitsy, Tainy Tompo a, Marizo, Tainy Tompo a, isika rehetrarehetra. Alleluia. Mahereza daholo. Misaotra antsika rehetra. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra antsika, fa mero an'izay dia antsika hihaino hira anankiray a, hira izay mahafinaritra tokoa izy ity a, hira fataontsika eto ihany a. Dia ataontsika ity hira mahafinaritra be ity a. Ny fiainantsika moa dia eto foana. Ny zavatra ataontsika moa dia mahakasika an'Andriamanitra foana ny zavatra ataontsika, satria ny fivavahana dia tsy rendrarendrana zavatra ataontsika rehefa matsiarotsiaro, fa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tena fiainana mihitsy a ho antsika rehetrarehetra. Dia ny tompo antsika rehetrarehetra mihaino finaritra dia ao aorianan'izay a, hiditra eto ny olona hitory-teny a, izay ataoko surprise kely rehefa izy fantatrareo ihany a. Tainy Jesosy ary tsika rehetrarehetra, mihaino finaritra dia rehefa antsika miditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary. Milana
fiainako ianao le hira dia fiainantsika Jesosy. Alleloia. Ataovy fiainanao Jesosy raha tianao ny anam-piadanana, anam-pifaliana, ataovy fiainanao Andriamanitra. Azo ataonao filatsy mahita, azo ataonao hoe rehefa tsy indraindray marina fa mamaly vavaka Andriamanitra, fa aza rehefa hoe angatabavaka aina ianao vao mila an'Andriamanitra. Tsika rehefa larobia taka ny rampitso dia maromaro kokoa tsika no mijery satria eo fotoana fangataham-bavaka. Za zany misy torohevitra ameko anareo, ianareo izay tsy hita eto raha tsy larobia fa mangatabavaka dia tia hanentana anareo hoe na tsy mangatabavaka aza dia tongava meno tenin'Andriamanitra, tongava miara mivavaka eto amin'izao fandarantsika en ligne zao, fa ilaintsika foana Andriamanitra isan'andro. Ary raha ny tena marina isan'andro tsika mila mangatabavaka ny amin'ny fiainantsika. Rehefa tsy eo ny aretina dia eo ny loza, dia eo ny tsy fisiana, dia eo ny alahelo, dia raha ny tena marina tsika isan'andro dia mila mangatabavaka amin'Andriamanitra. Fa rehefa taonao fiainan'Andriamanitra dia fiainanao miara-mandeha aminao eny, iainanao isan'andro dia tsy mila mangataka intsony ianao satria efa miara-mandeha aminao eny ny valim-bavaka, efa miara-mandeha aminao eny ny mpihaino vavaka. Dia zay, misy mantsy tsy maninona angely izy, tsy maninona resaky ny larobia nareo ny tonga angatabavaka, tsy olana tsy izay no manome valim-bavaka, mitondram-bavaka ny atao, fa andramo zany hoe na tsy mangatabavaka ary ianao dia eo. Fa hitanao fa amin'ny fotoana tena ilanao vavaka, tsy voatery mila fitondrana am-bavaka intsony hoe fa tadidin'Andriamanitra ny nandehananao teo anatrehany, tao anatin'izay. Atao fiainanao Jesosy, tena atao voatran'izany izy zany hoe fiainako ianao Jesosy, dia hitanao hitain'Andriamanitra ny fiainanao. Hitramitrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika, menofinaritra tsika rehetrarehetra. Mino fa efa mavandro araka ny tenin'ny anabavy Angela, efa mavandro dia tonga dia hiditra ary tsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia androany izy ny toriteny voalohany, voatsely izy ny vita batisa ary tonga izy dia nandroso, tonga dia nandroso nanao vavaka fanombohana, ny tena nanao vavaka fanombohana efa maromaro izy zay fa tonga ny fotoana na vita toriteny izy atao patrosika ary nanabavisika Lina avy eto Frantsa, ary ty zanay de Madagasikara, zanaky rantany irina Marisy Arlina. Androany izy nandray anjara toriteny voalohany eto dia ampaherezitsika izy ao anatin'izany fotoana idiran'ny lalina amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra izany, dia manarany diany ho an'ny rehetrarehetra, manarany diany fa mahasoa ary hitahin'Andriamanitra ny fanaovana asan'Andriamanitra. Dao ranabavy Lina, tahin' Jesosy miaino anao zay dia mahavitasoa ranabavy Lina. Tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompo isika rehetra manaraka izao vavaka fiambenana izao, dia raisiko fahasaovana lehibe ho ahy rehefa namalala ny mandray anjara amin'izao vavaka izao, ka izara ny tenin'Andriamanitra amintsika androany izay hita ao amin'ny Kolosiana 3:2-20 ka hatramin'ny 5:20. Kolosiana 3:2-20 ka hatramin'ny 5:20, izay mivaky toy izao, rehefa hitantsika izany dia izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana io-maso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsoram-po, matahotra ny tompo. Ary na inona ataonareo dia atao avy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo, fa tsy ho an'ny olona, satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny, fa mpanompo an'i Kristy tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahan-tavan'olona. Amen. Ny soramandry etsy ambony dia milaza hoe ny tokony hanariana ny asan'ny nofo sy ny hitondrantena miendrika ny filazantsara. Ny andininy hodinitsika eto androany dia ny andiny zao ny 7:20 manao hoe: ary na inona ataonareo
dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Olona mpanompo irahan'Andriamanitra isika ry havana hanao ny asany. Noho izany tokony olona mendrika tsy manalabaraka azy izay tononontsika sy tononontsika sy topontsika isan'andro. Hanao fizarana kely aminareo ry havana. Raha nisafidy ity lohahevitra ity aho dia indray andro efa ela be, efa taona maromaro mihitsy aza moa izay. Raha sendra nanokatra baiboly dia tafatotsy ity teny ity. Fanaoko ny mamaky baiboly eo sokafana komsa fotsiny ilay izy izany dia izay voavaky eo dia izay tojony maso dia iny no vakiako izany. Fa tena nanaitra sy nakasika be ahy ity teny ity satria izaho rehefa manao zavatra na asa izany ninina dia tena hoe miezaka manao izay mety. Dia tojo an'ity tenin'Andriamanitra ity tena natsiaro voakasika, tena faly be mihitsy dia tonga dia nanaitra ahy izy ary tena namporisika mihitsy hoe hanao tsaratsara kokoa hatrany amin'ny zavatra rehetra ataoko izany. Sy ninina mpanaovina ahy dia tena izahako atao tsara foana. Dia izaho moa amin'izao fotoana izao manao zavatra hafa ankoatra ny asako izany, manao aide à domicile. Dia farany teo ry havana dia tena niteny mihitsy ireo mpampiasako satria olona maromaro izy ireo. Dia tena hoe afa-po faly mihitsy ny sasany teny hoe niova ny trano misy anao, tena afa-po izay. Fa tena nahafaly be mihitsy ny mareo hoe mpampiasanao mankasitraka ny asanao. Tena nazara nanjara ohatran'ny hoe niteny tamin'ireo hoe izany hoe kely fotsiny zavatra vitako toy tsy nanao zavatra hoe zavatra be inona fa zareo tena niteny mihitsy hoe non tena afa-po amin'ny asanao izahay. Dia tonga dia Jesosy Kristy ravana malala no tonga tao an-tsaiko voalohany ary nisaorako sy nomeko voninahitra satria na ny hery, ny aina, tolo-tsaina tena tsisy avy amiko na kely aza. Indraindray ary dia manontany tena mihitsy hoe Jesosy afa avy aiza daholo izany aina rehetrarehetra ananako izany satria sady atao mivarotra maraina, ny hariva koa mbola miasa, tonga ato an-trano mbola eo koa ny fikarakarana ny vady aman-janaka. Fa tena mahatalanjona ry havana, tena mahatalanjona ny fanampian'Andriamanitra, tsy takatry ny saina mihitsy aho. Ary misy teny ato amin'ny Kolosiana 3:7-12 ity milaza manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary na inona nataonareo na miteny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka nisaoran'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Ka arak'izany teny izany ry havana dia aza misalasala manankina sy mametraka ny zavatra rehetra ataontsika eo am-pelantan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola avorary avokoa ny zavatra rehetra ataontsika. Torak'izany koa moa i Paoly nanamafy kely izany teny izany hitantsika eo amin'ny Filipiana 4:7-10 manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Tsy tokony hianahintsika raha izany na hisalasala fa tena manapovy koa izy eto ho antsika milaza izany teny izany. Dia arak'izany rehetra izany aza mijery hoe na mieritreritra hoe olombelona tia asako ity na tia hanaovako zavatra ity fa Andriamanitra no tokony ao an-tsaintsika ary taddio mandrakariva fa olona nirahana isika ka tokony hanana fahatahorana azy araka ny voalaza eo amin'ny Kolosiana ity izany 3:7-12 io manao hoe ianareo mpanompo manaiky ny tomponareo araka ny mofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana io imaso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Ka raha manana fahatahorana azy tompo isika dia midika fa dia azy izany. Dia manamafy izany teny izany eo amin'ny Deutéronomie 4:9-15 manao hoe ary tiava Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Tadio ravana malala fa mivalom-piantsika dia any an-danitra. Hoy ny 4:20 eto milaza fa satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny fa manompo an'i Kristy tompo ianareo.
Eo koa moa ny Kolosiana toko 7 izay milaza etsy ambony etsy manao hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Izany rehetra izany zany dia manam-porofo antsika torak'izany koa ireo mpanompon'Andriamanitra maro hitantsika ato anatin'ity baiboly ity toa andry Mosesy, Davida, Paoly olon'Andriamanitra tena hoe niasa tamin'ny fo, nanana fahataoran'Andriamanitra tokoa izy ireo. Dia tena hoe zava-dehibe ho antsika izany rehetra izany manam-porofo ary mamporisika antsika tena hoe hiasa amin'ny fo. Tena zava-dehibe ilay manana fahataoran'Andriamanitra ary havana satria araka ny teny voalaza ato amin'ny ohabolana toko 7:17 dia mahaela velona izany. Ary koa ho lavitry ny fandriky ny fahafatesana satria loharanonay na izy Jehova. Hitantsika izany ao amin'ny ohabolana toko 4:20 andiny 7:20 tapany voalohany. Ary hahazo fiainana ozy izy izay manana izany tsy mba andro fotsy sady tsy haran-doza hoy ny ohabolana ihany koa toko 7:10 andiny 7:20. Ny fahataoran'Andriamanitra izany dia azahoantsika an'izany fahasoavana rehetra izany koa manentana antsika ary havana malala fa na misy ara fahalementsika amin'ny maha-olombelona indraindray tsika mety tratra ny fakapanahy dia hoy ny epistiliny Jakoba amin'ny toko 1 andiny 2 milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy ry rahalahyko ataovo fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Noho izany isika ry havana malala dia mila manana faharetana amin'ny zavatra rehetra ataontsika araka izany tenin'Andriamanitra izany. Eo koa moa misy fomba fitenintsika malagasy izay manao hoe ny soa atao ilevenam-bola fa ny ratsy atao loza miantona. Noho izany tena tsy mahafaty antoka antsika mihitsy ny miasa sy manao zavatra amin'ny fo aza mba hanenenana fa hoy ny teny eto hoe fa izay manao ny tsy marina dia andray araka ny tsy marina nataony fa tsy misy fizahan-tavan'olona. Mampitandrina antsika izany teny izany ry havana koa manentana antsika eto hoe raha te ho velona manana fahatahorana sy fitiavana an'Andriamanitra fa ny fitiavana ny fototr' izany rehetra izany. Ka dia tohizo hatrany ny asa tsara ataonao fa ny valisoanao dia Jesosy nanome azy. Dia ho anao ny haja, ny tera, ny laza ary voninahitra Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Alleluia. Sitraka alleluia. Anao fa hitanareo ilay toriteny voalohany tsy tena hitanareo mamy sy matsiro. Alleluia. Aleo hiakatra ny j'adore satria mendrika an'izany ilay toriteny voalohany dia isaorantsika an'Andriamanitra ranabavy-tsika Lina artisanat de Madagasikara moa ny kantiny mino fa fahalerizo ranabavy Rantanina Marie Charline maheno ny toriteninao tahaka ny ankizy rehetra tahaka ny rehetrarehetra faly fa dia mipetrapetraka tsara mihitsy ny toriteny dia raha izany no toriteny voalohany dia mahaverim-panantenana ny toriteny ao aoriana rehetrarehetra ao dia mitombo fahasoavana, mitombo ositra, mitombo fatakarana Andriamanitra anie ampitombo anandratra ary anendry anao foana ho solovavany ranabavy Lina dia mahereza foana fa manana ho avy mamirapiratra amin'ny fitoriteny dia oka fanafofana amin'ny fanompoan'Andriamanitra dia misaotra mankasitraka antsika rehetra ihany koa mankasitraka azy satria reny dia reketiny am-po tahitinareo foana ny teniny tamin'izy le nijoro ravolombelona teto andranomasy mihitsy ny tenany hoe tena reo teninareo reo ony tena mahakasika anazy mihitsy ka dia misaotra mankasitraka anareo ihany koa fa nareo koa dia anisan'ny mampahery andreo ankizy ireo androso hatrany. Misaotra betsaka ary dia mino fa voalaintsika ihany koa izany toriteny izany le tenin'Andriamanitra Kolosiana toko 7:12 vakitsika aminaran'i Jesosy manao hoe ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra tsy amin'ny fanompony maso tahaka ny mpila sitraka aman'olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Ka misy tompo anankiroa hitantsika eto, indray tompo mety tomboka amin'ny te kely dia indray tompo mety tomboka amin'ny te be.
zany hoe majuscule sy minuscule zany ka reto a le tompo kely a de mety hoe mpampiasa atsika mety hoe lehibe atsika sefotsika responsable atsika any ampiasana na ohatr'izay zay le tompo fa le tompo a am'le te-lehibe a de Andriamanitra izany ka eto zany tsika de entanin'Andriamanitra tsika anaiky ny tompontsika amin'ny zavatra rehetra tsy amin'ny fanompona maso tahaka ny mpila sitraka aman'olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo eto zany a tsy sitraka am'le olona de davintsika ary raha sitraka aman'olona de davintsika de matetika diso fanantenantsika tsy haiko nareo na efa mba misy fotoana miasa aman'olona zany na patron zay tany Madagasikara taloha zany patronko zany ny toetra mampiavaka azy de ninon'inona nataonao na manao chiffre d'affaires amina miliary ianao na manao chiffre d'affaires zay mantsy commercial taloha na manao chiffre d'affaires amina centaine de millions ianao na tsy manao ianao de tsy mahazo sitraka tsara zany ianao fa zay tsy nety nataonao foana ihany ny jereny tsy mety mahazo sitraka mihitsy ny antony de tsotra ihany tiany foana ianao anao ny tsaratsara kokoa matahotra izy fa raha omeny doka sy laza sy fankasitrana ianao de mety ionona hatreo ianao efa mety zany fa de aleo hijanona am'izao fa tsy nety nahita sitraka raha amin'olona ianao ny ankasitraka de indrindra ka hoe i Paoly ny anaran'ilay patron anao a de miandry anazy eo ianao satria mety tsy hita sitraka ianao mpila sitraka aman'olona amin'ny fanompona maso tsy amin'ny fanompona maso zany fanompona maso zany a le ohatra hoe zay taloha tam'izany patron anay zany de rehefa ampiasana rehefa tsy eo izy de mamaky gazety pro hoe mamaky gazety fa vao miala avany ny tômôbiliny to de hitanao eo mandalo eo fitaratra eo tômôbiliny aprime ny gazety raisina ny telefony miantso client alors mody le tena miasa saina tena hoe tena mitady olona hividy tômôbily ka varotra tômôbily ny asanay taloha tonga ohatrany mpila sitraka aman'olona zany a ohatran'le rahalahiko tsy rahalahiko za moa tsy manana rahalahy fa lahatokana cousinko zay nasina mianatra lesona izy amin'ny maraina de tam'izao mbola tsisy telefona fa rendrement ny torimaso izy a avao mandalo le anabaviny indrindra tena mety tena manao miasa saina amin'ny fianarana makasitraka aman'olona zany de ohatran'izany ataonay zany efa tsy eo ny se vola andro zay tsy teo ny directeur anay misy anabavy zay mpiara-miasa tamiko taloha de rehefa tsy eo izy a de tena hoe tena mandihy tahaka ny soavaly tapako fe zay ao ampiasana le mpiara-miasa amiko manao danse izy misy fotoana izy mety mijery atsika ety any manana groupena danseuse ry zareo misy fotoana le raha vao tsy eo rehetra ny patronay de alainy avany le tonga ao ny namany mpanao danse de eo amin'io fiasana io naovan'ny zareo danse satria malalaka be de anaran'ny zareo chorégraphie andry andro nihinana akondro ka fiasananay mihaja be zay fitarataratra mihaja mahafinaritra fa te hihinana akondro a de mihinana akondro de eo am'le comptoir eo mihitsy avy mihina de atao hoe niodiny de mihina akondro alohan'ny hanariana azy zany le sefonay niditra aingana tampoka tsy araky ny etrety hoe tokony hariva vao miverina fa miverina tampoka ankizy mandeha moto tsy matahotra embouteillage fa tratra teo akondro efa raiky lao sasany a hoditra akondro eo amin'ny anina fahatenina fa rehefa tsy eo izy rehefa eo izy any anaty birao miasa tsara tena tsy misy ohatrany makasitraka aman'olona zao ry havana malala isika de ampianarin'Andriamanitra isika hisaintsaina azy foana
alleloia isaintsy anazy foana satria ny sefotsika ny patrontsika na de mety aza ny ataonao tsy akasitraka anao zany de reraky fotsiny ao raha eo imasony ianao ny anao zay mety fa ny akasitraka anao a de Andriamanitra na inona na inona ataonareo de ataovy takany ataovy amin'ny fo takany ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona satria fantatreo fa ny tompo no ndraisan'ireo ny lova hovaliny fa manompo an Kristy tompo ianareo misy fotoana tsy eo ny patron anao ary manao ahoana moa tsika zany raha akasitraka amy sitraky hita maso de rehefa tsy eo mihitsy zany ny patron antsika de tsy hanao ninona ve tsika nefa isika ihany koa de tady dio fa karamaina isy azoko zay taloha de efa tantariko anareo teto moa le izy zay fa ny asa atao amin'ny orinasa io fa nisy olona tonga fantatritsika tsara moa aty fa nitavaratra de manana fisainana hafa mihitsy aza zao sady kamo no mampiasa saina be fetsifetsy tonga vany nisy tavaratra voaniditra hiasa ray andro de tonga de zany nalainy namana de teneniny hoe le asa zany a aprisiany izy voaniditra de aprisiany a anao ratsy an'le asa atao fotsiny fa tsisy mahita an'io atao to de atao zavatra ratsy satria atao petatoko be atao ratsy be le asa atao endriky ivelany be fotsiny to de tena tsisy endry mihitsy za tsy nampianarina an'izany zay nampianarina rehefa manao zavatra na manao na tsy manao rehefa manao a de atao tsara na to de tsy manao mino fa nampianarina an'izany daholo tsika taloha tsy zany no fanarahako tamin'ny mpampiasa io tsy manino io fa tsisy azany io fa atao miazao tsy zany no ny fanarahako tamin'ny mpampiasa anary avy na tamin'izany vohitra asa ka na tsy eo izy za matahotra an'Andriamanitra ny asanao ajao tsara ny asanao ataovy tsara tenge tsika malagasy nge rehefa na ty andafy tena tsara endrika tsara lasa nge tsika malagasy aty andafy aty de andao zany tena hotoizatsika alleloia apitsika fahatoronan'Andriamanitra tena ny tena nampimety am'le izy ozy ianao le olona niditra io le nampirisika anao zavatra tonga de aty izy amin'io to de ohatrin'ny olona fetsifetsy ratsy be de le maso le ohatry le mpanao ratsy le kay tonga de kay tsy mety atao tsisy manino zany io ny apitra any izy de efa tsy ny asa tsony ny apitra any tonga de efa tsy niverina ny asa tsony ka ao aminay rehefa miasa tam'izany de ao anatin'ny atelier ao anao miasa fa ianao any amin'ny birao any samy hafa toerana ny birao sy ny fiasana de mandalo any amin'ny birao ianao alohany andeha asa vao tonga tany amin'ny birao izy de efa nasena niverina nody fa naninona tavaratra tena manahirana miara-miasa amin'ny tavaratra raha nabavy naelina tena za manokana de tena ary tsy ny miara-miasa amin'ny any fa na mividy zavatra aminy ary hoe vidy tomobily ianao de vidy tomobily aminazy de mitandrema ihany mitandrema anao zavatra aminy de mitandrema sady tsy mena mivadika fa tena ny apitra izy tsy ny asa tsony ny antony mba fantatrao ao amin'ny fiasana raiky feno caméra de surveillance mahita ny zavatra rehetra zay ataonao mahita ny zavatra zay ataonao raha zany zany no nanaraka an'le teneniny maso de amin'io tonga de tere masika ohatr'izao ihany tsy zany ny ato le ohatry ny lili
tsy za rery nahita an'izay fa hita ao anaty caméra jereny ny patron any amin'ny écran any ampiasana zany ka io masotsika io a to de voaraoka izy satria maninona izy mieritreritra fa tsisy mahita zany nefany a tsy nafantatra mihitsy hoe misy caméra fa ny ahy de tsotra fotsiny Andriamanitra mahita anahy Andriamanitra nanome anahy an'io asa io tsy niteny tampoka anao ohatry zao fa mandeha halleloia io a ry havana ny zavatra ataonao raha ataonao tsara ny zavatra ataonao Andriamanitra mahazo sitraka Andriamanitra afaka mirehare ny aminao eo anatrehan'ny anjery any an-danitra any hoe io ny zanako zao ny zanako zao halleloia misy teneniko anao fa io fahamarinana io a ny tsika malagasy manam-pahendreny hoe aza ny loha asa mangina ny jerena fa Andriamanitra tapon'ny loha fa za ry havana teneniko anao za tsy tratra ny radara zany za tsy tratra ny lamonde zany a aty amin'ny be dia be ny toerana ohatra hoe akaiky any amin'ireny misy stop reny any ambanimbanivohitra aty aminay aty a de efa ataon'ny gendarme fitadiavam-bola mihitsy satria aty aminay mangingina be mihitsiny de nendray manana fahazarana ianao hoe aty ambanivohitra aty hoe stop izy akoa nijanona amin'ny stop io satria tadidinao fa tsy mijanona feo ianao na tsy mijanona stop de fa miaina point permis miaraka amin'ny lamonde a de zao betsaka ny olona tratra ka mofo lao ambadimbadika kely ao ny gendarme aty aminay de iny ianao mandalo an'le stop de izy hoe tsy aty ve mangingina aty ve de gendarme sady tsy stopile satria lalina mangina be de izy fantatra hoe tsy stopile de stope aninona ro izy ny olona de to de lasa de fa tsy ponina fotsiny zahako indray tsy tratra an'izany ny antony de zao ny azo fotsiny any ao an-tsaiko io misy stop a possible misy gendarme na misy caméra de zao za tsy mirara tsy mila hoe mijery hoe sao de misy polisy sao de misy gendarme vao mijanona fa fantatro ataoko ohatriny efa ohatran'ny misy ao halleloia ataoko ohatriny misy ao de mijanona de mijery ohatry zao hoe aika ireo ny gendarme miandry fotsiny fa tsisy azony atao zany janona Andriamanitra de mahita atsika n'aiza n'aiza ary isika asian'Andriamanitra manaja ny tompontsika tenin'Andriamanitra no miteny misy raha ohatra ka ajaitsika ny tompontsika le tompontsika kely le mpampiasa atsika ray aman-drenitsika tsy fantatro de Andriamanitra mahazo voninahitra misy namako zay jerena tsara ty zavatra ty izy io a malagasy miasa ty andafy izy de izy io a ny asany a manadio mikarakara trano zany reny fiasana reny de izy manadio izy manao ménage ao amin'io trano io fiasana io de izy a tena mahafinaritra zany olo zany a io asany io sady tena tiany no ataony tsara halleloia de marina mihitsy ny tenin-drana babilina fa tsika malagasy tena mahita sitraka tsika amin'ny mpampiasa tsika manao asa tsara tsika tena miasa naiza aty andafy ianao mahita an'izany hoe ny ino ty izy ty ny malagasy livreur tsy mba manao accident amina tomobily tsy kiky ny tomobily iny zany tsisa zany hoe kiky amy dony ery sy ny sisa fa jereo ny olona hafa firenena midona pepopepo ery fantatra foana hoe gasy iny mitondra iny halleloia tsika ke tahiny tompo fa io olona namako io de manao an'le asa izy akasitrahana be mihitsy ny asany mahafinaritra ny asanao de nanadio izy de manala hitanao manala ohatrany hoe manala an'ireny trano kala reny eny ambony de voadonany le plafond voadonany am'le anina de le plafond voadonany to de nisy vola be dia be ndraraka tany aika le ino ty izy ty le tompon'le société manafina vola lela volany anaty plafond vola be tena mivalimbalina be tena ay de mianjerany vola izy reny to izy rery ny miasa ao mbola tsisy mpiasa tafiditra ao izy ny tonga ao inona nataony nalainy daholo aingana le vola de naveriny napetaka le nidominy le plafond de mipetaka de reo vola reo na to de
nafeniny de tonga ataonao mpiasa tsy niteny izy tonga le patron teny patron azafady reto izy ny volanao alatsaka avy tary taitra be mihitsy le patron tonga de zao mifatiny le patron izy avy nefa nahitan'io tsisy nahita afa-tsy zaho izy ay saotra anao naprima le vola tsy noen'le patron izy na lela volana ravim-bola ray ary nefa tsy zao netrehitra hay de toko mba nomena kely kosa fa mba nahita an'iny tsy nomeny na ravim-bola ray ary fisy tsy naninona anazy tsy problème n'le izy ny zavatra mahafinaritra ozy ianao nitarika zavatra nytoy lavabe le fitahina tsenina tsy fony patron itsony izy de etretinao izy efa tsy niasa tao tsony izy fa izy ohatra hoe mila olona le patron ohatra hoe mila zavatra misy zavatra atao de miantso anazy fa itsyreo olona ohatranao mihitsy alleluia olona ohatranao mihitsy olona avany aminareo mihitsy ina zany ny zavatra ina zany ny zavatra tombotsoan'le izy tombotsoan'zay zavatra zay tsy tombotsoa teo eo afaka raha nalaina ange le vola rehefa na mety nanan-karena izy fa tadidio koa fa raha tratra nangalatra an'iny ianao nge mety naniny mety nigatrain'olona ianao na mety voraoka teo eo fa tsy nanao an'izay izy fa natonga inona le izy natonga fahita-pitingeza be mihitsy de izy zay olona entiny avy any na io patron io na ny havan'ny patron niza havany namany de teneno foana rehefa mitady olonareo de teneno fa misy malagasy any halleloia io olo io zany zao noho zay hetsika nataony zay de malagasy io to de lasa tia mampiasa malagasy tena tia mampiasa malagasy ary zany zavatra zany zavatra hitahin'Andriamanitra atsika zahako rehefa nisy asa zay koa nataoko nanao livraison taloha de rehefa nanao livraison za de za mitondra le camion le 20 mètres cube reny le misy ayon reny de tena nisy lanezy be tam'izay de be de be ny livreur tsy afaka nivoaka tsy sanivoaka na nisy nivoaka de nidonadona teny tômôbila zahako nandeha ihany tam'le camion fa tsy naninona tavaverina vita ara-dalàna ny ozy le olona mampiasa ona tsy mba misy kozay anao avy ihany rahalanao ohatranao io mihitsy alleloia satria maninona satria isika manao zavatra tsara na tsy eo amason'le olona tsy nitady sitraka aman'olona tsika ary tsy nanao fanompony maso fa natao tamin'ny fahatsorako alleloia mahavelona nge revana izy le ten'Andriamanitra teo hoe ny fatahorana ny Jehova rehefa kindrana bavintsika teo obolana ake obolana obolana toko fafurana dimy fafito amby roapolo ny fatahorana ny Jehova no mahaela velona ny fatorana an'Andriamanitra amin'ny fotoana mandeha amin'ny fatorana an'Andriamanitra ela velona ianao satria mifanohatra am'izay fa ny taona ny ratsy fanahy afoezina de jeredao ny olona nytantaraiky rehetra tsy marina teo mieritreritra hoe tsisy mahita tsia patronao ary afaka mahitanao amin'ny alalan'ny caméra fa Andriamanitra tena mahitanao foana iza moa ny amaly fity ozy le tenin'Andriamanitra teo any amin'ny Kolosianina iza ny amaly fity verantsika vakiny Kolosianina toko 13 satria fantatreo fa ny tompony andraisanareo lova ho valiny fa manompo an'i Kristy tompo ianareo alleloia inona zavatra alleloia mahafinaritra ery zany message-ny commentaire ana elle iamako nahita tanaty fako andeha ariko ny patron any na efa niala ndry tareo zany zay le teny malagasy ny teneny ranababiliana ato hoe soa atao le venam-bola ary ny ratsy atao loza miantona androany Andriamanitra mampianatra atsika tsy ny voatery ny patronao ny amaly fitianao nefa ny patronao koa afaka tena kasihan'Andriamanitra
dia maro fitianao araka teniko tao le olona le nyteneniko teo zao tena tonga zany de tena retretinao fa zany olo zany a le nyteniko anao nahita vola be teo nisy io avany akaiky nasen'ny asa tao de io avany io narary de tsy ny asa fa efa tsy ny asa no ny aretina fa mbola nindrasandreo olo reo foana de misy olo alaintselika fotsiny fa io ny plasin'ny olo io tsy nesorony teo fa na de narary naritra ny fotoana ela verina avy any avy sitrana mbola ny andrina azy tao ny toerana satria maninona satria le olona tena tian'ilay olona zay matoky amin'ny asa mahafinaritra angerana zany hoe ianao rehefa miasa de zao tsy ny karamaina zava-dehibe fa io hoe asanao akasitrahana io tena zavatra ngeza be io ary mampahery antsika rehetrarehetra averiko ihany fa tsika malagasy tena tsara endrika tsika tena malaza tsara tsika eto andafy eto ianao nge vao mandeha zany ianao nareo malamalala fa tsika vao miditra anaty birao sy ny karazany reny tsika de vao miteny hoe gasy de somary mitsiky ny olona to de ay gasy satria malagasy de olona mahafinaritra ty aleloia ary fatorantsika an'Andriamanitra io de anisan'ny kanto ngeza be fa ianao zay manaraka eto tsy le matatahotra an'Andriamanitra eny fa ianao ataovy mihitsiny araka le tenin'Andriamanitra teo ataovy amin'ny fahatsoram-po matahotra an'Andriamanitra ny zavatra aleloia fa Andriamanitra tena maly fitianao aleloia ary ianao raha hoe matoky anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalany fahatahoran'ny Andriamanitra tsy diso fahapahoman'ny zany ianao ona le obolona fa 9 vakin'ny tranambavitsika teo obolona 19-23 vakin'ny tranambavitsika nameantsika verse maromaro misy teo isoratsika azy zany a ny fahatoranan'i Jehovah no azahoana fiainana izay manana zany tsy mba andro fotsy sady tsy aran-doza aleloia amen aleloia tsy mahandro fotsy tovy mety misy rahalahy zay tadidiko matoky zany amin'ny asany fa izy tsy mba mangalangalatra zany izy mpanao asa tanana ny asany fa izy tena rehefa miasa man'olo izy de le tena le matoky be reny de nilay fihetsehany olona fotsiny izy fihetsehany olona fotsiny otrina karaha manao otrina neritreretinareo fa de ho an'ny olona mpanaratra moa de nanety tsara le asa de aza mba manao an'izany tsika atao mifanaraka tsara amin'ny zavatra na mihoatra aza na mianao rehefa nafinaritra ny zavatra nataony olona de aza mba kahidy amin'ny zavatra olona manisy soa anao zany hoe misy olona miasa ao aminao de fetsifetsenao fa io rahalahy io mahatoky amin'ny asany izy tena mahay fizy mora karama be fa ndray andro izy tsisy asa mihitsy de sy tadidiko izay nisy vola tokony alohan'ny aman'olona na hiditra mpianatra na tsy tadidiko izay niasa zay ny ahoana re sady tsisy asa ty Jesosy taio tena ahoana ny atao lasa am'izay izy andeha hody anaty maizina be eo de mandeha izy iny tonga mandeha iny nataka zavatra izy nataka sachet mivongovongo voatakany de anaty maizina de inona koa ary ty de niraisiny zay de ataony aposy de tsy fantany inony ty tonga tany an-trano vany nisy vola tena nytedavy mihitsy tam'zay zareo ohatra hoe mitady 500 000 izy tam'zay na ohatry zany rapitso na ohatry zany vala le sachet tonga de tsy vola efa 1 million tanatin'le sachet kely voatakany teny an-dalana io zara tiana tenenina tsy mahandro fotsy zany ianao raha mandeha amin'ny fahatorana an'Andriamanitra de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy andro fotsy ianao aiza izy teo obolana 19-23 moa izy teo ny fahatoranan'i Jehovah no azahoana fiainana izay manana zany de tsy mba andro fotsy sady tsy aran-doza tena azahoana fiainana ny fahatoranan'Andriamanitra manomboka androany anao de ataovy foana hoe eny am-pandehanana eny ianao de raisy foana hoe misy ao ambadimbadika ao misy caméra mijery anao mason'Andriamanitra ry havako
ary raha manao zavatra tsara eo mason'olona ianao de Andriamanitra mahazo voninahitra. Aza mba hainao zany mihitsy no ianona ve lay andro any niona taman'olona nisy olona nividy changeray loasamo vitobia tamiko le de avy am'izay teny fa nareo avy aiza zay ho avy any Madagasikara malagasy misy mpiara-miasa amiko zay sady nijereny ambony ambany malama ohatry ny savony zany tsisy hevitra fa tena mpisoloiko oatra manomboky tena fotsiny ianao. Raha ohatra ianao manao zavatra tsara, raha ohatra ianao manaiky tsara ny tomponao araka le teny teo hoe ianareo mpanompo nakeny ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra tsy eo amin'ny fanompony maso tahaka mipilatsitraka amin'olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Tena atao vitan'ny olona eny amin'ny fihetsika eo amin'ny zavatra ataonao. Ny olona to de tena hoe olona mivavaka angamba izy ty, olona mivavaka angamba izy ty. Halleloia. Fa tsy hoe ianao efa miteny hoe mivavaka voagaga tena ataovy sery eo mivavaka ve ianao ty ianao ary olona tena amen. Ny zavatra ataonao androany mety tsisy valiny io eo retsika mety manenina ay tena meko anazy le volana efa tsy nomenana ny ravindray azy ny ravindray omeny anao tsisy dikany raha mihoatra amin'ny fahitanao sitraka ny zavatra ho ataon'Andriamanitra taoriany nanovanao an'izany zavatra tsara izany. Tsisy mahita anao ny amin'izay rehetra ataonao any ataovy tsara ny asanao resaka asa mihitsy mantsitsika eto. Halleloia. Any amin'ny toerana tsisy mahita any ianao de ataovy ohatran'ny hoe eo akaikinao foana Andriamanitra mijery anao de mangala sitraka eo anatrehana ataovy tsara ty Andriamanitra ataovy tsara satria fantatro fa miaraka amiko eto ianao fa hitahin'Andriamanitra anao zany, hitahin'Andriamanitra atsika rehetrarehetra izany. Ho ten'Andriamanitra hoe na inona ataonareo de ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona. Zay zavatra ataonao zany de mahatonga anao zavatra tsara de mieritreritra foana hoe ho ataoko an'Andriamanitra ty zavatra ty. De izy nge tena marina mihitsy zany ho ataonao an'Andriamanitra satria Andriamanitra ny azo sitraka amin'izany. Raha ny zanaka no manao zavatra tsara de ny ray aman-dreny ny tenen'ireny ny azo ny vaniko lakana ny tanina ny riny ny tsara de mba ataovy mahita voninahitra eo aminao Andriamanitra amin'ny zavatra zay ataonao ry havako malalako. Mino fa voarainao ny lesona tamin'ity androany ity. Ny tenin'Andriamanitra de milaza amintsika manao hoe ianareo mpanompo manaiky ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra tsy amin'ny fanompona eo maso tahaka ny mpilasitraka aman'olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo ary na inona ataonareo de ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona satria fantatreo fa ny tompo nandraisanareo ny lova ho valiny fa manompo an'i Kristy tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina de handray araka ny tsy marina nataony fa tsy misy fizahantavagn'olona. Hainao tsara zany. Misy zavatra koa moa ty ho an'ny tompo indray raha ianao indray manana olona miasa eo aminao na olona eo ambany fifehezanao. Ny Kolosiana 4:1 de miteny ianareo tompo ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra. Tsy mety zany raha antsika mpivavaka reto manambany sy manao tsinitsiny na mpanampy na mpiasa atsika hoe mpiasa eo ambany fifehezantsika mety manana sosiete ianao. Afatra manokana ty ho antsika malagasy mampiasa malagasy aty. Za rehefa namalala nisy fotoana niasa tamin'ny malagasy taty fa mandrakizay raha angataka amin'Andriamanitra tsy asa malagasy. Tsika malagasy rehefa eo anatrehan'ny olona aty de ohatry ny anjely fa rehefa itsika samy tsika de mifampi-exploité tena tsisy hevitra mihitsy. Vitan'le eo syndrome ny araka ny tenin'ny ranabavintsika fambeazana fitahina. Tsy possible zany ianao mpivavaka zany
dia manao tsinitsinina na dia ny mpanampinao an-trano ao hoe ianao zany mivamana efa ninanao le tena olona loza be tena ohatrany patron ankala zaninina reny tsy mety tadidio ny ten'andriamanitra fena koa mba manana tompo a ary raha ny tomponao any an-danitra ny anao anao ohatrany hoe tsy ho zakanao misy olona tena masika fitondranam-panampy a tsy mety reny manana olona eo ambany fifehezanao anao ajao tsara izy ataovy taka nitondran'andriamanitra anao izay ianao eo ambany fifehezan'andriamanitra eto amin'ny rariny sy nitsiny aza atao hoe satria gasy io dia manaiky io dia fa tsy mety zany hotain'andriamanitra ny tsika rehetrarehetra inao fa voarainao ny afatra androany a tianao ve no ela velona ary tianao ve no ahazo fiainana sady tsy mandro fotsy a no anana ny ampy dia atao hoe tsika samy malagasy tena samy tena enjana tsy mifanady tsika ty an-tanin'olona sady mifanambany no mifampijaly dia io zany zavatra mbola tokony hiova amintsika malagasy mihitsy iny dia tonga aminao androany raha ianao manan-katao ka manana olona eo ambany fifehezanao a dia ataovy ampanomponareo izay marina sy izay mety satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra any dia tahiny Jesosy ary tsika rehetra ataovy amin'ny fitiavana ataovy amin'ny fitiavanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ataontsika ataovy ohatrany ataonao an'Andriamanitra ny zavatra izay ataonao manomboka androany dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra iseho eo amin'ny fiainanao dia ataontsika ty raha mahafinaritra be te feno fifaliana foana rehefa miaraka aminao Jesosy dia hivavakantsika ao aorianan'izany misaotra ny ranabavintsika linanotona zany ten'Andriamanitra mahafinaritra izany dia hanao hira ary tsika dia aorianany hira hivavaka isika rehetrarehetra dia no finaritra tsika Lumiere now.
rahantsika vavaka zany toroteny zany riabana andaontsika tena iteny androany hoe jesosy a ampianary manao zavatra tahaka ny hoanao isan'andro isan'andro dia havita zavatra tsara ianao. Halleloia. zay rehetra ataonao atao votry ny ataonao an'Andriamanitra. Andriamanitra amin'ny anao hery a ahafahanao a manao zavatra tsara, ary zany zavatra tsara ataonao zany dia tombontsoa anao ho anao ny tombontsoa. Halleloia. ho anao ny tombontsoa. Andriamanitra hitahanao zany androany tena hivavaka antsika rehetrarehetra mba itsika rehetrarehetra reto a tsika reto samy manana chef sy patron sy mpampiasa daholo angambany, manana olona lehibe. Halleloia. andaontsika tena hoe hivavaka ho antsika tsirairay avy androany, manomboka androany indray a dia hisokatra indray tsika, hisokatra vaovao indray ny fahasoavan'Andriamanitra eo anoloantsika ka dia ho ambinina amin'ny asa avokoa, satria hanomboka anao zavatra tahaka ny hoan'Andriamanitra, zavatra ataonao rehetra manomboka androany tahaka ny hoan'Andriamanitra. dia ho ataon'Andriamanitra manana fiainana ianao ka tsy mba andro fotsy ianao ny tenin'Andriamanitra, ary ho ela velona mihitsy ianao, ary izay rehetra ataonao, ny asa ny tananao, ny fivelomanao, ny asa mandraranao dia ho ambinina avokoa, satria mahita sitraka anatrehan'Andriamanitra ianao. Aza malahelo raha tsy mahita sitraka eo anatrehan'ny mpampiasanao ianao. Ataovy tsara foana ny asanao, ataovy tsara foana izay ataonao, fa tsy izy ny amme fakasitrahana anao, fa ny Andriamanitra ao izay mijery anao isan'andro isan'andro. Voninahitra Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao, ary rehetra ataonao izy ny tenin'Andriamanitra ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. fa tena nokatra lalam-pitiavana ahafahanao mahita fity amin'ny mpampiasanao indray a Andriamanitra manomboka androany. Hivavaka itsika amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra misaotra anao zany amin'ny fitiavanao, misaotra Jesosy ny amin'izany teny zany, satria mahakasika ny rehetrarehetra zany loha hevitra zany androany, satria izay reto ange Jesosy dia samy mipila ravinahitra ty daholo, ny akabetsahanay aty ivelany aty, ny akabetsahanay dia mila ravinahitra ty atanin'olona aty. Fa na dia ny any Madagasikara koa raha dia izay reto samy manana ny lehibe anay, samy manana ny tomponay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Andriamanitra mankatak'izay Jesosy hoe ampianaro ahay ianao zavatra tsara izay, ampianaro ahay ianao zavatra tsara izay, ary ampio zahay ahita fity eo anatrehan'ny olona.
ahita fity amin'ny mpampiasa ary za rehetra ataonay dia isy fahatsarana omena ositra manokana tahaka ny Josefa izay ka zay rehetra nataony Josefa dia hita fa tena ambinina avokoa Andriamanitra. Iza mihaino eto izy androany andray an'izany ositra mahagaga izany zay Jehovah Andriamanitra. Zany ositra mahagaga tena hoe tao amin'ny Josefa zany ka zay rehetra taonay, halleloia, dia mety slavorary ary mahafinaritra ny olona avokoa izay koa dia hiezaka anao zavatra ho anao tahaka ny ho anao Andriamanitra, ka na dia any amin'ny tsisy pahita dia ataonay tsara ny zavatra ataonay satria tahaka ny ho an'ny tomponay. Halleloia. Ianao anie Jehovah Andriamanitra tena akasitraka ary ianao anie Jehovah Andriamanitra tena hitany tsirairay avy ao anatin'izany dia ahita fity avokoa izay tsirairay avy eto, ahita fity avokoa izay tsirairay avy eto, ahita fity. Halleloia. Ahita fity eo anatrehan'ny mpampiasa ary ahita fity eo anatrehanao Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra, tsinjovy reto malagasy kely aty an-tany lavitra rehetrarehetra. Tena akasitrao dia omeo valisoa avy aminao Andriamanitra fa hanao zavatra tsara izay. Manomboka androany dia ataonay tsara ny zavatra ataonay satria ataonay tahaka ny ho anao Andriamanitra. Ambony ny fanantenanay satria fantatra fa tsy ireo olona ireo ny hamaly fa ianao avao an-danitra mihitsy ny hamaly fitianay. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Amasina ary izahay tsika rehetra ny tokantrano any anandratra ny tanantsika amin'izao fotoana izao. Naiza misy anao asan-drato ny tananao fa tsofina rano iny tananao iny manomboka eto. Tsofina rano dia ho tanana tena ambinina manao zavatra tsara. Zavatra ataon'ny tananao iny dia ambinina dia zavatra tsara avokoa ny vitany. Dia ahita sitraka. Halleloia. Ahita sitraka foana. Ninona anjara asanao any amin'ny fiasana misy anao any dia ho tanana tena ambinina Andriamanitra iny tananao iny. Tanana tena ambinina Andriamanitra iny tananao iny. Mahavita zavatra izy iny. Halleloia. Jesosy ao, ireto tananay misandratra ireto Jesosy. Ny tanan'ireto mpanomponao reto mikirakira ny asa mandrara izay ataonay isan'andro. Oka ny rahanao ny anarona an'izy ireny. Oka ny rahanao ny anarona an'izy ireny Jehovah Andriamanitra. Jesosy ny rahanao Jesosy ny anarona an'izy ireny. Halleloia. Ka ho tanana ambinina amin'izay rehetra atao ary ampiaiky ny olona satria tanana olona ambinina Andriamanitra. Ka zay rehetra fehezinay Andriamanitra, zay rehetra fehezinay Andriamanitra. Halleloia. Zay rehetra eo ampelantananay dia fehezinay amina fahaiza-manao tsy misy ohatr'izany miavaka eny amin'ny olona rehetrarehetra eny. Ho voninahitra ny anaranao ary ninona zavatra ataonay dia azo voninahitra anao Andriamanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Da io reto mpanomponao tsirairay avy, na ny mpanao asa tanana, na ny miasa birao, na ny manao asa ninona asa mandrara fivelomanay Andriamanitra dia ho ambinina avokoa, ho asa mahavelona, asa tena tonga anay tsy mandro fotsy ary tsy mba hiaran-doza noho ny amin'ny fanajanay ny zavatra rehetra ataonay tahaka ny ataonay ho anao. Misaotra re Jehovah Andriamanitra. Olona mandeha amin'ny fatahorana anao, olona mandeha amin'ny fitahotra anao. Amen. Na misy mahita na tsy misy mahita Andriamanitra, na imasoniza fantatra efa eo masonao mandrakariva ny lalanay. Ka dia misaotra Jehovah Andriamanitra. Matoky sy mino fa ny tananao mahery sy ny tanam-pahasoavanao dia ombanay. Dia para vaovao indray olona tahian'Andriamanitra izay tsirairay avy reto. Izay rehetra ataon'ny tananay dia ambinina avokoa satria miara mandeha amin'Andriamanitra izay. Manao zavatra tsara ho voninahitra Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Dia vosi Satana fahatraombarana tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay rehetra voafafy teto androany fa mo avy zato tena te amponay tsirairay avy indray izany tenin'Andriamanitra izay nizarena teto izany androany. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao
ampandrotsika nabavintsika $100 vany Koweït hivavaka ho an'ny firenena tany tompo ary nabavy $100 anao ny fitenenana. Tany tompo antsika rehetra rehetra dia mandeha hivavaka antsika amin'ny fotoana izao. Ry Jehovah amin'ny izay tsara indrindra ao. Sotra betsaka anao zay satria tanteraka ny fotoana izay nataony nivavaka fiampenana izao. Fantatrefo ianao niasa teto. Fantatrefo fa ianao mety olo-tsainy mpamponao nafahana tanteraka izany. Vavaka sy ny toroteny mamy izay zarenao tamin'ny rehetra rehetra izany Jehovah Andriamanitra. Mankasitrika Jesosy malala satria mampianatra anay foana ianao manoro lalana anay satria tena tianao izay ao sambatra. Tianao izay ho anam-pifaliana misaotra betsaka Jesosy mitsodrano izay nampitondranao mpanomponao Jesosy ganeo an'izany tsodrano sa tena hoe hamoan'ny rehetra rehetra mba tsisy misy diso njara izay rehetra rehetra nieny teto Jesosy ary hankatono mpondoany hagnajan'ny mpampiasany indrindra fahatako Jehovah Andriamanitra. Mankasitrika izany fa amin'izany toroteny izay noentin'ny mpanomponao izany ary amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra tondra ny fotoana izay tondra sokombaviko amin'ny firenena Jehovah Andriamanitra. Izany firenena izany tsy misy miafina aminao Madagasikara malalana izay nipirana rehetra 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 Jehovah Andriamanitra. Hoentiny eo tena dritranao izany Jesosy tsy misy miafina aminao ny zavatra rehetra rehetra izay misy izany firenena izany. Eto natrehanao Jesosy dia mangatika nefa milampo aminao Jesosy mamelany hely ty firenenay Jesosy malalo. Mamindrafo amin'ny vahoaka rehetra rehetra malagasy Jesosy. Fantatra fa tena hoe betsaka ny zavatra izay tsy sitrapona izany firenena izany. Fa ianao Jesosy malala dia tsy miantso ny marina fa ny mpanota bebaka dia bebaka tena trehan'izany Madagasikara izany. Akatao fotoana izao malala dia mangatika ny indrindra fonao Jesosy tena hoe hijery manokana izany nosy kelinay izany Jesosy malala. Rehefa miboaka vela izay efa Madagasikara tena hoe reharehan'olona satria tsara asa satria mety rehino amin'izao fotoana izao dia entiko tena trehanao rehetrarehetra zany toerana Madagasikara izany tena hoe tsy hoe velany fo mahay mirehina fa zareo samby ao Jesosy malala mba hay rehina indrindra Jesosy hay akarotro anao tsy mialaka sitrika amin'ny mpiasa fo fa indrindra hialaka sitrika avy aminao Jesosy. Anao any kasika ny fony rehetra rehetra satria mbola betsaka ny fotoana izao Madagasikara tena hoe tsy matarotro anao matarotro ny mpampiasa fonety tsy matarotro nety fa dia zava-poana izany Jesosy satria ny olombelona tsy afaka anao ninina aminay fa ianao ny malala ny masoany iny ianao ny malala ny zavatra rehetra rehetra tsara ao anay Jehovah Andriamanitra. Eto natrehanao dia nindesiko mbavaka izany Madagasikara anay izany amin'izao fotoana izao be dia be ny tsy salama ao ny tratra ny accident be dia be Jehovah Andriamanitra tena hoe mangadary izany devoly izany amin'izao fotoana izao amin'izany firenenay izany Jesosy eto natrehany rasiko izany Jesosy anao any Jesosy malala dia efa nifanainao masina Jesosy no andrabe agnajaniko izany asany devoly izay manodripadripoka amin'izao fotoana izao Jesosy malala mangatika ny fanainao masina hiaro ny vahoaka rehetra rehetra izay dona mpaoriana accident isan'andro Jesosy anao any hiaro izy rehetra indrindra Jesosy kasika ny ara-panaina izy ireo afahanjare hivavaka Jesosy be dia be tsy salama izao any l'hôpital anao any Jesosy anasitrana izy ireo anasitrana ny fahasalamana anasitrana koa ny ara-panaina izy ireo satria izany no zava-dehibe Jesosy malala ako amin'izao fotoana izao fahasahiranana ao ny tsisy rano tsy magnorana Jesosy tsy misy ny zanisy izay afaka hitarenanay afatsy aminao rehetra Jesosy ianao le niborona lanitra sy ny tany ianao any nidrotrika oranany ny tany karakely tsisy rano amin'izao fotoana izao Jesosy ianao any talaovanay ianao any andatsakorana amin'izany Madagasikara anay izany ary ianao koa Jesosy malala mangy rehetra rehetra izay sahirana ireo Jesosy ianao any ampahita hevitra izy ireo satria ao aminao ny zavatra rehetra Jesosy malala ary etiko natrehanao koa Jesosy malala izay mipino rehetra rehetra amin'izany Madagasikara anay izany Jesosy malala tena hoe ngatako tena hoe nainao masina ny dresy lahatra izy ireo Jesosy malala tsy petrika hoe mipino fotsiny fa tena hoe hoanana fitahorana anao Jesosy anao any dresy lahatra izy rehetra rehetra mipino mpitondra mpivavana rehetra rehetra na tsy hialaka sitrika amin'izany Jesosy tena hoe hialaka
sitrika aminao rery ihany Jesosy malala ô entiko tanatrianao zany firenena malala any Madagasikara any zany Jesosy malala anao any ijery andresy lahatra tsirairay aby izany Madagasikara any fampandresy mifanandritrana amina retina tena mandrebireby Jesosy anao any anome hery Jesosy tsy ho tongatra izany retina izany Madagasikara any vahoaka rehetra izany Madagasikara izany dia mikiniky feram-pelantananao izany be dia be ny zavatra zay azony vavako Jesosy farany zavatra voateniko no tanteraka tena kely ny fahalalako ianao Jesosy malala ny zavatra mahasoa izany Madagasikara anay izany Jesosy anao ny anatanteraka ny zavatra mahasoa ny firenenay Jesosy malala satria anao mahay zavatra rehetrarehetra dia fitra betsaka Jesosy raha afaka nitondra izany vavaka izany Jesosy malala dia raha isaraketiko izay any sakana ny fanatrehako no anatika ny rehetrarehetra Jesosy malala fa nisentsaina ny sitraponao ary fa any tena hoe takitra anao dia raha laza voninahitra dia rery ihany sitrandrahatako zavondrindra Jehovah Alleluia amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavitsika $100 tsika tao anatin'izany vavaka matsiro mahafinaritra ery vavaka firenena sotra ranabavy $100 dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana anay hamaly fitianao mitombositra mitombo fahasoavana dia miotaza ny vokatry ny fandraisanao anjara teto indray tahiany Jesosy dia mankasitraka indrindra dia mankasitraka anareo ihany koa mankasitraka azy iny tsy adino mihitsy mampahery azy ireny tapitra ny fandarantsika raha mbola sitongany amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo anetsika rapitso miaraka aminay mivady ireny ireo rapitso anatin'ny fangataham-bavaka dia etany ny fianakaviana etany ny namana raha misy mila fitondranam-bavaka dia atoroy azy ireo partageo aminazy ny fisian'ny fandarantsika rapitso fa somba iny ny lalana heritsoan'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainany raha tianao zany izy sady hivaly ny vavaka ho sitrana amin'ny aretina izy hivanitro sy ny sisa fa tsy hijanona eo fa ho ataon'Andriamanitra mihoatra lavitra noho itsika reto ho antsony dia ho ataon'ny mpianany dia ho vonjeny dia partageo ny partage izay ataontsika rapitso momba ny fitondranam-bavaka dia ny angatahana amintsika aza mandefa fangataham-bavaka ny maraina sy ny atoandro sy ny hariva ianareo fa manjary tsy voavaky satria za mandray message be dia be rehefa mandritra ny andro dia raha vao mandefina rapitso dia lasany ambany be dia tsy hitantsony izy rapitso hariva fa rehefa rapitso rehefa manomboka ny fandaharana amin'ny 7 ora sasany dia eo isika no manomboka mandefa ny fangataham-bavaka dia voavaky ao anatin'ny fandaharana samita iny tompo ary rapitsika amin'ny 3 hariva dia hiaraka amin'ny ekipa atao anatin'ny groupe izay maresy izay anatotosa ny takariva mahafinaritra ka dia hiaranao takariva mahafinaritra aminay rapitso rapitsika miona mbola tsy mandeha aloha ny radio atsika noho ny antony izay tsy fantatra mazava fa dia tsy mety misokatra ny site webtsika nefa ny radio avy aty aminay dia mandeha ara-dalàna tsisy olana aty aminay zany tsy misy olana ara-pitaovana na olana ara-connexion fa dia problème anatin'ny serveur atsika ao no misy tsy mety dia ialana tsiny dia efa mezaka mifandray amin'ny tompony andraikitra moa fa mbola tsy mahazo valiny hatreto dia mbola tsy mandeha aloha zany ny radio ka ialana tsiny indrindra tsy miankina aminay tena tsy miankina aminay fa tsy miankina amin'ny zavatra izay mifampiankina amintsika ka dia ialana tsiny indrindra fa dia angatantsika amin'Andriamanitra mba hiverina farak'izay aingana izany radio atsika izany tahiny Jesosy daholo tsika dia manoroka masina antsika tsirairay avy dia samy tahin'Andriamanitra sotra anareo naharitra ny hatramin'ny farany dia rapitso izy ilay malahelo io tsy mandeha ny radio sotra indrindra amin'izany fa dia tahiny tompo sika tsirairay avy izy ny teny io fa tsy hitako serika aloha dia efa eo foana izy mpiarisany mpihaino radio mahafatra-po isaorana azy izany tahiny Jesosy tsika rapitso isika miona ho an'i Jesosy ny voninahitra halleluia amen.